Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho antsika tsirairay avy. Ato anatin'ity vidéo fohy ity dia hi-démasquer ifipetsin'ny devoly anankiray isika. Ohatran'izao izay ifipetsin'ny démonie izay. Asa raha efa ni-remarquenao eo amin'ny fiainanao andavanandro, fanompoana an'Andriamanitra na ivelan'ny fanompoana an'Andriamanitra, eo amin'ny asa aman-draharaha na any amin'ny toeram-piasana sy ny sisa rehetra, fa rehefa miteny vérité selon la Bible anankiray ianao, na ihany koa hoe rariny sy hitsiny tokony hapetraka eo amin'ny fampirindrana ny fiarahamonina anankiray, ny fiarahana miaina, dia avy hatrany dia mitrehana mivoaka faroratra ny démonie amin'ny alalan'ny avôkany, avocat du diable izany, ireo agent. Dia misambontsambotra verset biblika be da be izy na mitondra argument hoentiny manampimbava anao avy hatrany hoe tais-toi. Ohatra hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina e! Vao miteny zavatra kely zany ianao, zay tsy nanota taminareo ianao kitoram-bato azy e! Esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, zay vao manala ny sombin-kazo eny amin'ny mason'ny rahalahinao, sy ny sisa rehetrarehetra be da be. Ny tena ao ambadik'izay ifipetsin'ny démonie izay dia tsy tia miteny tsotra izao ianao, izany hoe tsy tian'ny démony zany, tsy tian'ny devoly ianao mitondra vérité, tsy tian'ny devoly ny marina hanjaka eo amin'ilay contexte sy ilay situation misy anao, fa manindry tsotra izao izy dia izy foana zany no tiany hampanjaka ny heviny eo amin'ilay fiarahamonina isianao. Dia izay no mahatonga azy mivoaka faroratra sy mitrena avy hatrany hoe tais-toi, zay tsy nanota taminareo ianao kitoram-bato azy. Esory aloha ny sombin-kazo eny amin'ny masonao, zay vao manala ny andry eny amin'ny mason'ny rahalahinao, sy ny hoe eto ambavaka sy ny sisa be da be. Ka zah zany androany dia mampahiry antsika, surtout isika izay milaza ny fahamarinan'ny baiboly, aza manaikinaiky tapenà ny devoly vava izany, toroy ny fanjakan'Andriamanitra, toroy ny fahatsarany baiboly, teneno rehefa misy tsy mety, ambarao ny fahatsaran'i Jesosy Kristy mifanaraka amin'ny herin'ny filazantsara. Mirahasoa antsika rehetra, tianao Jesosy.